Faly miarabantsika tsirairay avindray tratro maraina ny talata 10 volana aogositra izao. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika satria mbola miantombon'andro ahafahantsika mandray ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny azan-danitra mbola velom-pisaorana anao izay mbola tombontsoa lehibe indray no anananay miaraka aminao anio. Misaotra Tompo izay mbola mamelombelona fanahinay hatrany ary koa mihaino ny vavaka izay ataonay. Tsy ary tomombana avokoa ny mombanay rehetra ka dia fonahinay eto anatrehanao ka miteza ianao hanamboatra anay isanandro hatrany ka mba ho tanteraka aminao ny sitraponao ao aminay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpisolo masina. Alaina Mateo 7:7 manao hoe izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika. Amen. Nanara-maso taminatin'ny fahalianana lehibe an'io ady io izay niarovana ny asan'ny lalàna, ireo anjery ny lanitra sy ny tontolo izay tsy lavo. Tsy maintsy fitaina hatramin'ny farany ny ady, tsy ho an'ity tontolo ity fotsiny fa ho an'ny tontolo any an-danitra ihany koa. Ny andrandra hirika azahoa mandresy an'ilay Andriamanitra, olona mpisolo ny taranak'olombelona ihany koa ny tafiky ny maizina. Saingy ny ombelahy tongony ihany no azon'ny Satana, fa tsy ny lohany. Rehefa maty Kristy dia fantatry Satana fa resy izy. Hitany fa voaseho mazava teo anatrehan'ny lanitra manontolo ny toetrany marina, ka iandany tanteraka amin'Andriamanitra izao ny pon'ny lanitra sy ireo tontolo aorian'Andriamanitra. Raha tonga olombelona taorian'ny fahalavony Kristy dia tsy mba niompo-pahotana taminy. Nanana an'ireo tsy fahalavo rariana sy fahalemena ara-batana mpanjony olombelona izy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany manao hoe izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika. Tsapany tsy fahatanterahantsika fa efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika koa izy ary tsy nanota nefa izy. Izy ilay zanak'ony tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina. Raha vao taonan'ny Satana hanoty Kristy na kely monja aza dia ho voatoritory ny lohan'ny mpamonjy ka tsy ho nisy fanantenana intsony ho an'ny taranak'olombelona. Aoka tsy ho disy hevitra isika ny amin'ny toetra maha-olombelona ny Kristy izay tsy nisy tsiny. Aoka ny finoantsika tsy ho jamba fa hibanjina an'i Jesosy amin'ny fahatokiana sy finoana tanteraka ny sorom-panavotana nataony isika. Zava-dehibe tokoa ny tsy toeran'ny fanahy ao anatin'ny aizina. Mahavonjy tanteraka ilay mpisolo masina ary naneho fanetretena feno sy tanteraka mantsy izy teo amin'ny toetra maha-olombelona azy ary fankatoavana tonga lafatra ny fitakian'Andriamanitra rehetra. Ny irina amintsika tokoa dia ahatsiaro mandrakariva an'ilay mpisolo masina izay niaritra ny fangifiriana rehetra mba hamonjena antsika ary hatramin'izay ka hatramin'izao ary na hatramin'ny ho avy dia manatanteraka ny teny lazaina mandrakariva Kristy. Ninona mety ho fiovahan'izao fiainana izao sy ny fiovan'izao fitombon'ny olombelona sy ny aratsiana misy atao ity tany ity dia Andriamanitra kosa dia tsy miova tokoa omaly sy anio ary mandrakizay. Fa izay rehetra nolazainy dia tanterahany. Iny toky rehetra nomeny izany ho antsika dia ho tanterahany ihany koa. Inona moa izany no tokony hanahintsika ny amin'ny ho avy? Tokony tsy hanahintsika ny amin'ny ho avy fa ireo rehetra efa napetratsika eo am-pelantanan'i Kristy dia tsy maintsy ho tanterahany tokoa ireo teny fikasana ireo. Rainay masina tsara ny azan'anitro mbola misaotra anao tokoa ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Velomy tahaka ny teninao ny tsirairay avy. Mangataka aminao izay ray mba ao aminay mandrakariva ianao ka ireo hevitra izay mampisaraka anay aminao anie ho foananao ka tia hitan'ny voninahitra ao sy ny fiasanao ary ny fahamarinanao amin'ny fiainana izay.
Tompo akahirezo ny kivy amin'ity anio ity, ary omeo hery ireo zay malemy kalavo. Meo ny herinao ianao zay fa tonga olombelo ary mahatsapa amin'ny fangirifirina rehetra misy iainan'ny olombelo eto amin'ity tany ity. De misy matoky zay fa tsy mijery fotsiny ianao fa mamoaka lalana ihany koa mba ahafahanay mivoaka ao anatin'ireny fitsapana sy ny fangirifirina ireny. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sabiaro